Resaka lozam-pifamoivoizana nitrangana lozam-pifamoivoizana omaly tamin'ny 3 ora tolakandro tany Antsafiraisana distrikany Ambatolampy. Fiara fitateram-bahoaka bus 119 tana avy any Antsirabe ho any Antananarivo nitondra fianakaviana no tsy tafiditra nitetezana ka nisidina ilay fiara. Vokatry izany dia olona 3 no maty ka ny mpamily ny fiara sy zaza 9 taona, ny iray ary vehivavy raiky amin'ny 30 taona. Efa nahazo fitsaboana kosa ireo naratra raha ny loharanom-baovao izay navoaka ny CRJN. Mandria ampiadanana ny maty ary ireo izay narary dia mirary fahasalamana ho azy ireo. Milohany hidirantsika amin'ny votoatindresaka izay ataontsika ato anatin'ity video ity dia mbola toy ny mahazatra ary tsy miova aboneny sainantsika apetrahany commentaire noho ny farany dia asio j'aime ihany koa ny video. Ndeha raha ataontsika izany fanaovana abonnement izany milohany herisoantsika amin'ny resaka izay ataontsika. Ndao ary tompoko lahy, ndao ary tompoko vavy. Amin'ny hôpital Betoamasina no hanombohantsika azy raha araka ny loharanom-baovao izay navoakany ity Mikael Kamindia Mahazo ity. Milaza ho tsy tompon'andraikitra ny aminy ao anatin'ny fiara ireo olona nanome tikety. Vaky ny fiaran' ireto olona mamanga marary ary misy zavatra very tao ka nanatona ireo tompon'andraikitra izy ireo. Ompa sy teny ratsy anefa no azony. Fiara ihany no ambenanay fa tsy tompon'andraikitra amin'ny zavatra ao anatiny izahay raha nambaran ireo tompon'andraikitra ireo. Atao voary izay ataonareo fa tsy miasa loha izahay ary tsy miasa loha an'izany velively hoy izy ireo raha nilaza tamin'ity tompony fiara ity. Zany moa ny tany amin'ny hôpital Betoamasina ny mikasika ireo tompon'andraikitra milaza tsy ho tompon'andraikitra ny ao anatin'ny fiara nefa dia nanome tike izy ireo. Ndeha ary isika hilaza ny zavatra hafa izay tokony ampahafantarina sy ireo rehetra izay tokony zaraina. Publication izay nataony solombavambahoaka teo aloha moa ity kazareko aminareo rehetra ato tsy iza moa izany fa Rosy Paulbert. Resaka fanetsana santatra sy fangataham-pitahina moa izy ity. Fanetsana santatra sy fangataham-pitahina tany Sahakanto. Ireto sary mahafinaritra izay hitantsika ireto moa no neentiny nanambarana izany. Tontosa soa amantsary hoy izy sady ho feno no hanana isika mianakavy. Ary tsy adiminay gentleman farmer ihany koa ny misaotra ianareo nanamoy nino nanotrina ary nankahery sy nanaraka izao hetsika hiverenana amin'ny fombandrazana izao hangataham-pitahina ho amin'ny fandrosoana amin'ny metimety kokoa sy hanomezana hasina ireo teknisianina, agronome, mpikaroka, ingénieur ary mpampianatra mahakasika ny fambolena. Fiompiana ialakotsiny izay adino hoy ity hafatra izay nambarany solombavambahoaka teo aloha ity tsy iza moa izany fa Rosy Paulbert. Ny mampiavaka an'ity namana solombavambahoaka teo aloha ity moa dia nohony izy mandala ny fombandrazana ary malalatsaina tsy mba voaizingizina amin'ny zavatra izay ijorony, indrindra tsy mba voahozongozina amin'ny foto-kevitra izay ao antsainy ary mahalala tsara ny lalana mankany amin'ny fahamarinana. Raha ny fiheverako moa dia ny olona rehefa manaja ny fomba fihevitry ny hafa, rehefa manaja ny finoany hafa dia efa azo lazaina fa hoe tena olon-kendry izay ary olona mahay miaina ary olona mendrika alaintahaka sy atao ray aman-dreny ary torak'izany ity Paulbert Rosy ity satria tena mahay manaja ny hafa izy ary manaja ny foto-kevitry ny hafa. Izay anisan'ny mahavolamena sarobidy an'ity Rosy Paulbert ity satria sasatra ary vitsy ny olona toy ity namana ity. Mbola Rosy hatrany moa no resantsika nanome terma sahala amin'ny terma rakoto maditry moa izy ny amin'ity fanambarana anankiray izay nataony ity. Eka le roa ozy ary ny ao ambony rehefa naheno ny hataka tsodrany lavareny nataony dadila Paul sy ny mpitankazo-manga ary ny taranaky ny tompony tendrombohitra 12 ozy dia nitranga tamin'ny nofy sy tsindrimandry ka nibitsika tamin'ny hoe ataovy soa ny lakan-drano sy ny tatatra fa hanondraka aho ho an'ny mendrika hanadio handrodana sy hahafefika aho ho an'ny manao zava-maloto. Masina ianao radada ozy tromba ny meteo koa milaza an'izany ozy. Vao no jereko tamin'ny dadila Google ozy dia izay no zava-mitranga hoy ny fanambarana izay nataon'ity Rosy ity. Rosy moa dia mazava ho azy fa dadila Paul izany ary izy no tia antenenina fa ireo terma rehetra izay nataony dia tsy ny olona rehetrarehetra no maharaka ireo fomba fiteniny ireo fa ny olona mahalala ny ara-panahy sy mahalala ny fombandrazana.
Tsy dirantsika lalina moa ny mikasika an'izay satria mbola sakotra amin'ny toetrana ny malagasy ny hino fa hoe zava-masina io resaka fombandrazana io ary zava-masina io resaka fianjahana sy ny tromba io noho zany dia ajanonantsika hatreo ny mikasika an'iny fandeha resika hiresaka ny zavatra hafa indray. Hiresaka kely mikasika an'ny Augustin Andriamananoro sika sy ao amin'ny boriborintany izay feheziny toy izao moa ny fanambarana izay nataony ireo mpomba azy tahaky ny isaky ny farany herinandro dia misy hatrany ny fizarana vatitsinjo ho fanamavanana ny fahasahirana ny mponina indrindra ny eto Antananarivo renivohitra izay ahitana olona sahirana bitsaka indrindra hoy ny fanambarana izay nataony ireo mpomba an'ny Augustin Andriamananoro. Fokontany folo avy amin'ny boriborintany voalohany indray no nisitraka ny vatitsinjo ny omaly tetsy amin'ny ANS Ampefiloha. Raha araka ny fanazavana izay nambaran'izy ireo moa dia nanampy ny avy amin'ny fiadidianan'ny Repiblika, ny avy amin'ny distrika, eo amin'ny lafiny fizarana ny ekipa ny filoha lefitry ny anterimeran'ny pirenena miandraikitry ny fagitry ny Antananarivo tsy iza moa izany fa Augustin Andriamananoro. Rehefa voalazantsika sy voaresaka antsika moa ny mikasika an'iny Augustin Andriamananoro iny, ndeha resika hivadika kely any amin'ny distrika ny Sakaraha iny fagitra atsimo andrefana. Nosokafana tamin'ny fomba ofisialy ny zoma lasa teo ny tetikasa fitaterana vaksiny sy fitaovana ara-pahasalamana amin'ny alalan'ny drone tao amin'ny distrika ny Sakaraha fagitra atsimo andrefana. Tsara moa ny mampafantatra fa hoe vaksiny miisa 7,500 dozy no notaterina tany amin'ny CSBD Ankilibe Lamatihy. Afaka mitatitra vaksiny sy fanafody isan-karazany hatramin'ny 10 kg ny drone iray izay miainga ao amin'ny distrika ny Sakaraha mankany amin'ny tobim-pahasalamana manodidina ny 100 kilometatra. Izany moa ny vaovao mafaly sy vaovao maharavoravo avy any amin'iny distrika ny Sakaraha iny fagitra atsimo andrefana ny mikasika ny hoe nitokalana tamin'ny fomba ofisialy ny zoma lasa teo ny tetikasa fitaterana vaksiny sy ny fitaovana ara-pahasalamana amin'ny alalan'ny drone. Ny amrampiranantsika ity video anankiray ity dia ny publication izay nataony Tojora Valimanana Tsodrano zava-mahery ho izy mankasitraka anareo ray aman-dreny sy ray aman-dreny tsy andraraka iloby andoha isika fanovana sy fanantenana hatrany no himatimatesantsika hoy ity Tojora Valimanana ity raha nanao publication ny tao anatin'ny pejiny. Ianareo ve tsy mahatsikakitra ny olona izay manana ny mahizy azy ao amin'ny firenena malagasy dia tsy maintsy manome lanja ny Tsodrano, tsy maintsy manome lanja ny mahamalagasy ary tsy maintsy mahatsapa ny mahamalagasy azy fa ny olona izay tena mbola tsy manana antonasa no tena mandriratsira io resaka fombandrazana sy resaka Tsodrano io ary matimaty foana ny amin'ny fitiavana any Jesosy Kristy. Zay ihany koa ny namarana ny video antsika ary tompoko vavy sy tompoko lahy koa dia mankasitraka anareo rehetra navitanahay ny video hatramin'ny farany ary mbola manentana anareo ny mbola hanaraka ny video manaraka foana izay alatsakay misesisesy ato. Zay fa tsy ataony alavan'ny resaka tsy halavianay ny resaka ametra beloma izahay veloma vetivety fa tsy hoe veloma mandrakizay amin'ny manaraka indray no manao ny misimisy veloma tompoko lahy veloma tompoko vavy amin'ny manaraka indray eo.